ANIO Alahady fa 9 volana Febroary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Aleloia nalaina tao amin'ny toko 9 andin'ny 17 toizana ao amin'ny andin'ny 20 ka hatramin'ny 20. Sambatra ianareo mahantra, mila loza kosa ianareo mpanan-karena. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niara-nidina tamin'izy 12 lahy ka nakeo amin'ny tany lemaka izay nijanonan'ny mpianany maro sy ny vahoaka betsaka avy tany Jodea rehetra sy Jerosalema, ary ny tany Tira sy Sidona amorontsiraka. Tamin'izay dia niantrana nijery an'ireo mpianan'izy ka nanao hoe: sambatra ianareo mahantra, fa anareo ny Fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo naona ankehitriny fa ho voky ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa hifaly ianareo. Ho sambatra ianareo raha hankahalain'ny olona, ho rohainy amin'ny fikambanany, ho tevatevainy ary ho laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny Zanak'Olona. Mifaly ianareo amin'izany andro izany, ary miravoravo fa indro lehibe ny valisoanareo any an-danitra, fa tahaka izany koa no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Fa mila loza kosa ianareo mpanan-karena, fa manana fahafaham-ponareo ianareo. Mila loza ianareo izay voky ankehitriny, fa mitomany sy gogogy ianareo. Mila loza ianareo raha ataon'ny olona tsara laza, fa tahaka izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia raneo anao ry Kristy.